ity herinandro ity no anarahina indray eto amin'ny Radio Plus 100.2 FM ny tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe nohy dada sy neny fizarana voalohany. Diampeny diary asana fanala ireo nanome aina ny tantara Romi Arimanana diary asana fanala Priskara Goto Arimanana miaraka tamin'ny santatra lantona iriny aina sy ravaka Antsaniona. Nandra fiosina natotosa Iazarandry andro voalohany. Lalao mba mifoaza aloha ianao fahoany ka efa maraina sady ny andro. Efa maraina ny andro zany hoe efa amin'ny 4 maraina zao fa zao andeha amin'izay lalao fa hoaiza sady amin'ny andro vao maraina koa ty ianao ka andeha ho any amin'ny ramanana ko efa nanafatra manko izy omaly fa hoe mila mandeha maraindray na ho ny andro any. tena zany koa aza ve dia tsy maintsy maraina be ohatran'izao ka maninona raha mba rehefa mazavazava ohatra vao mandeha. Ka mbola lavitra ny misy andramanana iny sady sao dia tary eo ndray koa ka apatezitra ny leranga iny izay fa tena leo vavany iny mihitsy. Tena mba tsy mety kosa izany ka tianao iny amin'ity andro vao mifiry. Zao lalao mety tsy afaka miverina eo angamba raha taondro fa azo isana sakafo na resy very kely ihany andrahoana. Misy zavatra sendramanana ataoko mantsy dia mety tsy afaka hody aty mihitsy ahy. Dia tsy mody eo izany ianao raha tsy hariva. Raha hariva mihitsy aho vao mety tonga eoko sady izay fa lasary lalao efa me mazava ihany izany andro izany. Andrasy vetivety aloha andrasy aloha fa misy zavatra omeko anao ato. Fa inona indray izany? Dia misy akanjo mafana hoeto anaovanao any fa matiny atsika any ianao fa taiza nahitanao andeha akanjo tiry lalao Nividinao angaty? Inona rea? Akanjo nentileza mpiara-manasa lamba tamiko teto iny. Tsy manam-bola hono izy dia namidiny tamiko. Dia nividiko anaoko. Hitako mantsy fa ilainao amin'izao rininy izao ito. Dia taiza indray nefa nahitanao vola vidianana nito Ka mba nisy kely ihany re taty amiko sady mora koa ny iny. Alohako tsikelikely ny volany fa tsy tonga dia indray mandokory. Enao koa lalao dia efa tena mahita atao mihitsy ka. Ny vola hividianana sakafo ary atao trano efa mila tsy ho hita. Dia mbola mahita an'izay mividy akanjo ihany. Manenina zao raha mba hiverina ny vidianana akanjo raha hividy any ianao ka. Sady izy io zao tsy mamanana akanjo vaovao mihitsy. Tsy maninona izany re izany rabary Mba mampalahelo akoa ny ianao mandeha maraina isan'andro io Ary raha ny amin'ny very indray aza matahotra ianao fa efa nilazako izy hoe rehefa mandray vola ianao rehefa mifarany volana dia tsy maintsy hividianana izy. Sady mandeha any amin'izay ianao ka sao dia tary eo. Hoay marina. Izay ary fa lasa lalao raha hariva indray izany. Dia lasa indray ilay vadiko. Tena mampalahelo mihitsy izy iny ka. Tsy manapitiny fa sy tian'ny manana atao azy dia tsy maintsy ataony avokoa. Aza vera angako na dia efa andro rinina mamerifiry ohatran'izao aza dia tsy maintsy mandeha vao maraina foana. Karana indray nefa amin'io sara raha mba misy. Aleoko aloha za tonga dia hanokona sakafo maraina ka. Sao dia tary tokoa ny sakafo ny vero kely andeha hianatra. Ay tokoa. Raha bary moa izany dia tsy ny sakafo kory nandeha any. Eny, izy fe moa dia tsy mba hita any amin'ny ramanana any.
ty amin'ny firy marina moa zao oay tena efa midimora maraina kay alavitra loatra koa ny lelanelana valy aminay sy mankaty amin-dramanana na dia efa mba mandeha mafy raha dia tsy maintsy hoe tara foana ary ilay lotonga dia sokafana ny vavahady dia miditra ka oay rehefa raha manana ny mijoro ambaravarana izany dia tsy maintsy azy menimena amin'ilay rangaty indray zany ko tena efa manomboka manao atsirambina ny asa misy anenareo izany raha bary aiza koa ny dia hoe manao atsirambina raha manana manahoana aloha ianao mba jereo ane hoe amfiry zao dia izao ve nareo vao mba tonga ato fa tsy efa mba nilazaina anareo tamin'ny maly kosa ve raha bary fa mbola maika andinga za io mbola aiza ny lalako nefa zao nareo vao tonga tena miala tsiny mihitsy aloha raha manana efa mba niezaka ny fomaraina sy nandeha mafy ihany fa alavitra loatra ny le aty aminareo zay ny natarakely ka zany le tiana atao hoe miasa na alavitra ary dia tsy maintsy atao zay atongavana amin'lera raha tarany amin'izay alia koa zao za dia ahoana ka sa tsy misy dikany amin'ny lahy mihitsy zany ao rehefa tsy androtsony zany raha manana ka zao sasamainga ny fiario fa io no etoko androany ary atovy ainga nafa maika ho aza tsy maintsy vita ny lamandram-piomako zay fa andeha iomana vetivety aloha zany raha mba nasian'le rangavidiny akory ny arerahako tonga taty vao maraina ny araba nataoko aza moa tsy mivaliny akoriko tena olona tsy mitsinjo ny hafa mihitsy zany ka ary aleoko aloha anasan'ity fiary ty sao dia vao memeniny eto indray ary tena mba mora mandoto fiara koa nery raha manana izany fiara vao omaly maraina verangatony zasana dia efa maloto be ohatro sady ity ve ho vita raha tsy rovi efa tonga ianao efa tonga ka ary nga mbola be dia be ny lamba sasany efa kely ihany kisisy reto ka alao ara-piko neny aoko zao ihany ka sady efa kely ny ho asisy reto efa manakobana sisa dia vita ary dada nga mbola tsonga ary neny tsy motena izy androany atoandro mbola misy zavatra ataony any amin-dramanana any dia tsy afaka mody eo izy fandringa mbola miverina mianatra androany arifa ka tsy miverina ntsony ka raha pitso indray ka very loha mba pio apiakatra an'reto lambo reto ny ambony iny ndao are kay ary mavesatra benga izy zany ory neny tivy ho zakan'neny rery ka lamba mbola manty be daholo iny ory very sady tsy maintsy any tanàna zao reto ny hafa tsy misy afaka nahazana azy tiny ity dia ahoana re zao ny fomba hitondrana an'io sady aveko veta roa be mihitsy lambandry zareo avarantsika eo ihany ny reto sara koa aza mba nandalo indray mba nanampy an'nytondra nyity tetoko so tokoa aloha raha tsy zany angamba dia niady rery teto neny nitondra ny reto ka eo ary aleo ty maivamaivany ity no etindry ao fa ataotaoako indray dia tonga dia mandehana dia iza indray zany ampilolohan'ny neny ka sady eto ne tsisy olona mandalo mihitsy ndana re tonga dia mandeha fa voatataoako foana io na dia tsy misy olona aza ao zay ary tonga dia mandehana amin'izay lasa zany eny kia ary tena mavesatra marina ane izany lambo izany kanefa eto tsy mba misy olona afaka natatao akory dia tsy maintsy zaho ihany moa izany nampiakatra n'ity ato an-dohako ary aleo ampiakarina dia mandeha ka sao dia taraiky aty eo ka tsy homaina ny lamban'olona tena mavesatra ka zay ka ary aleo mandeha amin'izay so ihany koa aloha fa efa masaka ny sakafo tonga dia mihinana sisa rehefa avy aty
Rabary a Rabary fanakaiza koa riny teo. Rabary ahoana izay madama mitady ainao fa mbola nakaiza koa nareo e. Efa oviana izay nitatatata ny antso anao teto ka mbola nanadio an'ilay garazy tao anie za madama e. Tena tsiniko mihitsy ny antsoanao fa azafady. dia manao an'izany ve ny mahalandro anao ao? Ny tokotany ity maloto ohatran'ny inona tsy mba diovina akory. Ka efa nafaparandramanana mihitsy any ary madama momba an'io garazy io e. Tsy maintsy diovina hono io. Alao fa fitaiko ny tokotany rehefa vita io e. Avelao any aloha izany garazy izany. Ary avy aloha fa misy zavatra nirahako anao aty. Dia ahoana izany io garazy nasindramanana nataoko? Avelao any hoa. Rehefa avany ianao manohy an'izay asa tsy vita rehetra ao. Ary midira ty hatrano aty. Eny ariko. Ka izao e. Hitanao ty taratasy ty. Aterinao eny amin'ny stationnement ty izao dia izao fa misy olona efa miandry anao any. Dia hoenty miaraka aminao koa ty zavatra nahatsiarony ty. Ary aingany ianao sao dia lasa eo ilay olona. Dia aiza ho aiza eo amin'ny stationnement moa izany no anaterana an'ity e. Efa misy olona miandry anao any. Eo amin'ny fandraisana fiara eo mihitsy izy no miandry anao. Tonga dia fantany ianao vao hitany. Ary izao raha ohatra ka mbola tsy tonga ao izy dia andrasanao eo izay hatongavany. Mazava? Mazava. Dia lasa izany madama. Ary aza mijanona ela be any fa voarayan'ilay olona ireny dia miverenaingana ianao. Eny ray madama. Dia tsy maintsy andeha hanatitra ny reto indray izany aloako. Ny zavatra nampanaovin-dramanana any efa ity mbola tsy misy vita akory. Izany hoe tsy maintsy miverinaingana izany fa ratsy izany dia ataon'ilay rangahy mahita eto indray. Nefa mbola aiza moa ty fiantsoana fiara. Aleo aloha rangasy maresina hazakazaka kely mihitsy sady sao dia tratra riva ty eo indray. Ahita aloha za madama Marianina eto. Rena reteo nohy dada sy neny. tantara mitoy no soratan'ny diary asina fanala. nohy dada sy neny. Fizarana voalohany. Ireo nanome aina ny tantara. Romi Arimanana, diary asina fanala, Priska Rakoto Arimanana. Miaraka tamin'ny santatra Lantoniriny Aina sy Ravaka Antsaniona. Nandray fiosina Totosa. Ia tsarandry.